Manahoana daholo zamantany salama misotra. Ny vaovao tsara nomboako any olona tsaratsika androany dia sitrana ny pejiny ketsa. Afaka manao vidéo ndray izy androany, afaka mizara aminareo ny mamindrindra ty anatiko, mamindrindra ny fahalalako sy ny fahaizako ary ny fiainako ary ny experience nananako ka aron pejiko. Ho anareo izay manan'olana tsy mety tsy voava mihitsy ny olana mikasika ny ahoana ny atoko mba ho atafita. Ho anao ty pejy ty, raha tsy fantatry ndry mipejiko de jereo vao mipejiko alazaiko ny daholo ny mombana. Akoatr'izay, ho anao zay mitaiza kely, mbola manana zanaka kely anao ka tsy hainao ny tompoko hoe ohatrany ahoana nitezana an'ity zanakao ty, satria tsy nitezainy anao de ho anao koa ty pejiko ty. Ho anao lehilahy manambady na tsy manambady ka te hianatra zavatra hafa de ho anao koa ty pejiko ty. Ho anareo rehetrarehetra zany ty pejiko ty. Ty pejiko ty de ho anareo rehetrarehetra manomboka 10 taona hatramin'ny 450 taona. Zay ny olona m'intéresser hatreto. Azonareo zany zazakely mamieno zany de fa tiako. Ka inona ny resakitsika androany ketsa, inona ndray ketsa ny zavatra lazainao androany. Ie, misy zavatra lazaiko aminareo androany, misy. Inona moa ny atsona hoe résilience ny lazaiko aminareo androany, résilience ny zavatra ampianariko anareo androany. Io ihany no tokony atonga anareo hiova amin'ny fiainanareo rehetra any misy anareo any amin'ny Madagasikara na ety andafy na aiza na misy anareo raha tsy anananareo itoetra io de tsy ho tafitinareo mandrakizay. Tsy zany amorona zany fa zay tsy ambaratirony fiainana. Ka reto avy inona moa ny atsona hoe résilience. Ny résilience dia ny fahafantaranao ny tanjonao ary ny fahafantaranao ny zavatra azonao atao amin'io tanjon'io averiko ndre mandeha. Ny résilience dia ny fahafantaranao ny tanjonao ary ny fahafantaranao ny zavatra tokony ataonao mba hanatratraranao an'io tanjon'io. Tsy niteny tompoko te hoe ny tanjona dia zavatra moratratra. Fa ny lazako anareo hoe ny résilience dia ny fahafantaranao hoe inona daholo ny zavatra tokony ataonao hatratraranao io tanjon'io. Dikan'izany zany ny voalohany sary mila hainao zany hoe inona ny tanjonao, inona ny tanjonareo. Ny tanjonareo rehetrarehetra any misy anareo any aloha tokony nareo manana ny atsona hoe fiainana tsotra, misakafo, matory ary manana rano fisotro madio sy fiainana bazy zany, basique zany. Tokony zany aloha ny tanjona nananareo rehetra any misy anareo any, raha mbola any nareo. Raha efa tianareo de zavatra hafa zay. Zavatra hafa ny tanjona tokony nananareo. Samy manana ny tanjony, ohatra hoe ny tanjondry ohatra tianao te hiala amin'ny fahantrana misy aminareo io ndry. Miala amin'ny fahantrana misy aminareo io nareo nefa nareo misy zavatra be da be ny manakana anareo amin'io zay tsy ho lazaiko eto satria tsy azoko lazaina eto daholo ny olanareo fa misy sakana zany no tsy atonga anareo rehetra ho tafita amin'io amin'ny toerana misy anareo any. Azonareo ve aloha zay hatreto. Résilience, inona amin'izay ny résilience? Maka ohatra, ino tsara ty ohatra raisiko ty manorana ny andro. Manorana ny andro, manorana, mitete milatsaka ny rano avy any an-danitra, manorana. Ny résilience eto de milaza amindry hoe io orana io milatsaka fa za tsy maintsy andeha hody. Inona zany ny ataoko eto? Ny résilience de milaza amindry hoe na za apiasa elo de andeha amin'ny orana io, na za andeha tongotra miazakazaka be lena fa rehefa tonga any an-trano nandeha misolo akanjo. Zay ny atsona hoe résilience. Azonareo ve zany? État de survive ny résilience tompoko. État d'esprit an'ankizy, ny ankizy kamboty, ny ankizy ny lozany ray aman-dreniny, ny ankizy rery, vehivavy ny lozany vady dia manana an'io force na résilience io daholo nareo fa tsy fantatrareo zany fa androany izy fantatrareo de tokony ampiasainareo. Eno tsara ty pejiko ty. Ka io résilience io zany no manampy anao, mahery anampy anao hoe andeha amin'io olan'io satria manana tanjona. Ohatra ko rehefa andeha hiteraka ny vehivavy, niteraka sy mpiteraka ny mbola hiteraka zany, teraka indroa niteraka voa normal nivoaka tao amin'ny vonikazoko daholo ny zanakoroa lehilahy izy reo. Ka rehefa andeha hiteraka zany ianao dia
manana ny antsona hoe misy procédure zany fiterana fa tsy tonga de tonga de iteraka mbola resaka hafa koa zay de aty aminay moa zany rehefa iteraka de amlaza ny mpitsabo hoe afaka adiny ray io zazy io mila mivoaka ao anatin'ny kibonao fa ela be ny travail mandeha zany donc à partir de 30 minutes zany ianao manana pression hoe alefa amizay avoay lany ny herinao tompoko lany ny herinao mamoaka an'io zazy io fa zay le résilience tsy afaka mijanona fa tsy maintsy avoaka io zazy io mandrapatonga ny lohany mivoaka ary azonareo ve zany zay le résilience ka ny ankizy amizao fotoana tsy manana an'izay corps na résilience zay nareo tsy manana an'izay nareo fa manana ny antsona hoe akamona sy ny excuse zany tompoko ny taletanareo excuse ka ny tena izy ane mamako ny nanao an'izao nratra ny fahazazako ka ny firenenane zao ny manjoe ka ny excuse zany azafady fa zany antsona hoe excuse fa inona ny nataonareo teto inona zany ny moyen nampiasanareo teto fa ny firenena misy anareo sy ny toerana misy anareo tsy voandroany izy nahantra zany 1990 fa mbola tsy naheno any taona ray hoe tsy nahantra ny tana misy nahantra foana izy fa zaho dia ny refuse hoe ny laviko tanteraka tsy ato any iteraka ny zanako tsy ato tsy amina zao système zao aho ny ipetraka ezaka be zany za zanak'olona mahantra tsy nanana na ariary ara fa tonga teto Europa nanao ny fiainako 10 taona lasy zay ka nareo any mengetsana nareo rehetrarehetra niala tamina tam 2012 aiza zao inona zao ezaka vitanareo rehetra inona zao résilience nampiasainareo inona zao zavatra nataonareo zany anatrananao mikody mahay mikody ie programmer développeur mahay manao kody mahay miteny firenena isan-karazany ary ny skill ny communication ko io ianao mieno azy io azonao ve zany ary manana talenta avo be amin'ny resaka sales entona perinasa za miresaka aminareo zao ilain'olona be zany zavatra nianarako zany ilain'olona be zany ny résilience namboleko tsy nandenanao karaoke isan'andro tsy nandeha tariny amin'ny fety reny isan'andro fa zany nandaniko ny fotoanako sy ny androko ka ankehitriny manana fiainana miendrika zany ezako zany de tiako izaraina aminareo hoe ianareo ihany tompoko no responsable ny fiainanareo io maka misy responsabilité nareo ao amin'io fiainanareo io zaho tonga teto anty toerana ty Europa ty 2012 tsisy ninina 50 € ny vola kely tany amiko ary saky kely ndramina ny hoetiko zay ny alako any Madagascar tompoko 2012 zao jerevo 2025 jerevo ny fiainako inona fiara hoetiko aiza ny trano inona ny trano ipetrarako aiza ny zanako mianatra aiza ny asako aiza ny asako zany ny atsona hoe démonstration na résilience tsy naveriko tam zanako zanako mianatra ry amin'ny fianarana mengetsana de mengetsana manana namana gasy ray izy ary niezaka koa ny ray aman-dreniny zany ary mengetsana ry daholo izy mianakavy ary mengetsana be ny fianarany zareo mianatra zavatra avolenta be mbola kely blitika ary satria niezaka aho mba tsy iverenany zany ka nareo rehetrarehetra mienao ty vidéo ako ty tsy maintsy anananareo ny résilience tsy maintsy anananareo ny fanontaniana hoe inona zao ny zavatra toko ataoko inona ny zavatra tokony ataoko zao inona ny elo tokony anananao raha manorana ny andro tsy fantatro inona fa ny fantatro fotsiny de tsy ny akamona ary koa tsy ny fialana tsiny ary ny faniliana ny andraikitra ao amin'ny hafa zany zavatra zany de mampitovy ny fiainanao amin'ny hafa ka raha tsy te hitovy amin'ny hafa ianao de mila manao ezaka extra za tsy te hitovy amin'ny hafa tsy te hitovy amin'ny hafa ny asako tsisy manana ny asako raha tsy mengetsana fa za rery hoany ary n'olona manana loko ary amin'ny toerana misy anary tsy mengetsana fa zany ny zava-misy de rehefa miresaka aminareo eto am'izao ny succès ny fiainako ny brique kely nampifapitengenako nandritry n'izay 10 taona mahery zay de nareo ho ratsy fanahy hoe jalousy amina aza jalousy amina nareo fantaniana hoe ketsa ahoana zao ny ataoko zany ny fantaniana tokony apetrakareo amin'ny tenanareo tompoko azonareo zany fa nareo ny mila fanapina eto fa tsy za ny fiainanareo eto ny manao anio aty samy aty Europa aty maninona ny sasany lasa maninona nareo tsy lasa maninona ny sasany lasa maninona nareo tsy lasa mitovy daholo ny opportunité atsika tamitsika tonga taty mitovy daholo tsika rehetra tam tonga taty fa maninona ny sasany nandeha naninona ny sasany satria
tsy navelanao tompoko ny toetra izay nanananao tany amin'ny misy anao izay tsy valide atsony. Ka aza manao excuse mihitsy hoa, za tsy tia excuse do it, zao de zao, inona zany zavatra tokony ataonao eto, alefa, mitady asa, mianatra zay, tsisy excuse lasa zao. Zay eky fa veloma.